fiadanane noho ny fangatahantsika dia nanao izao fandarana izao isika isaky ny ora toy izao a ny rahalanao no andraikitrao avy amin'izy akela toko fa 1:10 tapan'ny fandarana iray izay ifampitondratsika ambavaka mba ahafahantsika kristiana mandray andraikitra ao anatin'ity fandaran'ity ihany koa no ahafahantsika mifabizara reo torohevitra mahasoa izay ilaina indrindraindrindra amin'izao fotoana manokana izay miatra amin'ny firenena izao mialoha izany anefa dia mahafaly anay a mandefa nyity irana krety mba iray ihany izy rehetra satria isika dia mila manana toe-tsaina mifankaty sy mifandray tanana eo anatrehan'ny zavatsarotra izay lalovantsika andeha arainontsika izay ira mahafinaritra izay mba iray ihany isika mifampitantana yaradarana samsanakandriamanitra samiwani andanitra yanaunamaku saunamana irefusifalaraka haritsimba isaraka lasamiafisika samyafofiavina derayani awamini satria samyakunani lasamiafisika samyafofiavina derayani awamini satria samyakunani Fandraitanana iturifiavanana kaniazo fifizalina nulanana matiavana ni uluna amini sami uluna siaminaja manichafitiavana mifampitantana miara-dalana fasamizanaka andriamanitra samiwani andanitra ilaonamako saunamana wirefusifanaraka haritsimba isaraka samyafisika samyafafiavina derayani awamini satria samyakunani samiafisika samyafafiavina derayani awamini satria samyakunani
mahatoana ny fo tokoa ny firaisan'ny kristianina maro na nanatanteraka ny iny hira anankiray iny. Araka ny efa nolazaiko teo dia fotoana manokana ity fandarana ity, koa dia entanina isika rehetra ahoana fomba fandraisantsika anjara. Manana anjara vavaka 2 minitra zany isika zay miaino rehetra io dia afaka mandray anjara amin'izany. Alefatsika any amin'ny mail ikamafyfiderana@gmail.com ikamafyfiderana@gmail.com ny vidéo atsika dia alefa isan'andro ao anatin'izao fandarana izao. Raha misy koa torohevitra mahasoa dia alefatsika amin'ny ikamafyfiderana@gmail.com izany. Ny fandarana zany dia andeha eto amin'ny Amitié TV sy ny pejiny Ikamafy Fiderana isaky ny ora toy izao, afahantsika mifampahery, afahantsika mandray anjara mivantana, tena hoe atsapana fa hoe tsy mipetrapetra-potsiny isika fa ilainy tompo lay hevitra tsara any aminao, lay vavaka avy any aminao, le fampaherezana avy any aminao, ifampaherezantsika mianakavy. Andeha nosika ndray ty hira vavaka anankiray ty hoe tsika ifampaherezana ao anatin'izao fotoana sarotra lalovan'ny firenena izao. Anolotra hira izay izay tsy ataontsika hoe hira tsotra fa hira vavaka ho an'ny firenena. Izy ity moa dia hira men'Andriamanitra manokana atao anatin'ny fotoana sarotra izay lalovan'ny firenentsika. Nandritra izay fotoana izay dia isaorantsika ny Andriamanitra noho ny amin'izany. Madagasikara dia fantatsika loatra fa dia firenena nosy izay notahian'Andriamanitra manokana tamin'ny arena voajanahary, amin'ny zava-boary maro samihafa na zava-maniry izay tsy hitantsika any amin'ny toerana na firenena hafa kanefa dia hitantsika eto amin'izao firenentsika izao. Arena kibon'ny tany, arena maro izay tena hoe tokony hitahian'Andriamanitra rehefa nitahian'Andriamanitra izao firenena izao, kanefa raha tsika mahalala sy mahafantatra fa mbola anisan'ny firenena sahirana ihany isika. Ary Andriamanitra dia niteny hitantsika amin'ny Kolosianina 2:5 hoe fa atao aminy no nahariana ny zavatra rehetra any an-danitra sy tetỳ ambonin'ny tany, dia ny hita sy ny tsy hita, ny fiandrianana, ny fanjakana, ny fanapahana na fahefana, izy no nahariana ny zavatra rehetra sady ho azy izany. Sitrak'Andriamanitra no nanome izany rehetra izany ho antsika. Andriamanitra koa no mametraka ny mpitondra antsika eo amin'ny toerana misy azy. Aoka naikiny izany ny fotsika sy ny saitsika, kanefa Andriamanitra koa dia miantso antsika. Izany fisondrotana, izany fahafahatsika anatin'ny fantrana izany ka tonga ny Madagasikara ho firenena tena ho voatasy anisan'ireo mandroso dia mitaky anefa antsika rehetra ho mpankatoan'Andriamanitra sy tena hibebaka marina, koa maneke hiala amin'ny ratsy, maneke hibebaka hiala amin'ny faharatsiana dia hiaino ny vavaka ataontsika tokoa Andriamanitra ary hitany izao firenena mamitsika sy malalantsika izao. Izy ny dia niteny ao amin'ny fantatsika loatra ao amin'ny tantara faharoa 7:5 hoe fa raha ny oloko izay nantsony amin'ny anarako no ho avy anetry-tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka amelanelony ary ahasitrana ny taniny. Ka dia andeha ary ataontsika vavaka izany iray izany ary dia andesika hivavaka hifona ho an'ny malagasy, ho antsika, ho an'ny ankohonana rehetra dia hiverina amin'Andriamanitra ary dia hiaino sy hanasitrana antsika tokoa izy.
Uavianechiten si vavaka Itadinitavaku Yalamirats Igainu adanichau Gana si chana Itadinitavaku Yalamirats Igainu adanichau Amelanyeluni Mamilani lukai Amichafu izai Wanyaminiza musai Zesu Kubaza devalianau Arakani lukai Manunu tenanu planau Sahai Mamilani lukai Amichafu izai Wanyaminiza musai Zesu Kuwaza devalianau Arakani lukai Avisechane jai nitadinai Ireu pitudanai Siremana paefana Makasiunau Siume faede Ande maitiu aminau Anaki utarinau Saiba o canal E tudo que aminau Mamilani lukai Amichafu izai Wanyaminiza musai Zesu Kuwaza devalianau Arakani lukai Manunu tenanu planau Mamilani lukai Amichafu izai Wanyaminiza musai Amaranantsika ny fotoana dia efa misy vavaka sahady efa atomboka ao anatin'izao fandarana izao a fa ianao zay miaino dia manana anjara ao anatin'izany ihany koa a. Ity fandarana ity dia mandeha amin'ny onjam-peo samihafa ihany koa any amin'ny amireo any amin'ny aremoka any radio loarano sy zay mbola onjam-peo hafa andray anjara ao anatin'izao satria ny tanjona dia zao iray feo isika rehetra tena hoe ny rahalanao no andraikitrao andeha ary hiara-mibavakantsika ary manome fotoananao raha mpitso fotoana toy izao indray a dia efa mandray sahady ny vavaka avany aminao izahay 10 minitra ao anatin'ny mail ikamafy sy fiderana @gmail.com. Fiadanany ndao iara hivavaka isika. Andriamanitra rainay a miantso anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izay amin'ity ity ao anatin'izao fahasahiranana eto amin'ny firenena izao. Mahita ny zavatra tsy hitan'ny masonay rehetra ianao Andriamanitra ary tsy mahita fotsiny ianao fa mifehy ny zavatra rehetra.
miantso anao amin'ny anaran'i jesosy kristy tomponay izahay misaotra indrindra ny amin'ny fahafahanay miantso anao mivantana tsy misy mpanelanelana afa-tsy ny tompo jesosy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana. Misaotra anao tompo fa nofidinao izay ho isany anao ka afaka manatona anao ampahasahiana. Misaotra anao Andriamanitra fa fantatray hoe ianao ny miasa ao anatin'ny zavatra rehetra, mampiara-miasa ny zava-miseho hahasoa anay izay tianao. Misaotra anao ny amin'ny teny fikasanao rehetra fa na inona mety tenenany fiainana aminay dia ny teny fikasanao mijanona ho marina hatrany ary ho tanterahanao amin'ny fotoananao. Misaotra anao izahay fa tena tianay ianao. Enina dia ao anatin'ny zavatra sarotra ary ny andalovan'ny firenenay, andalovan'ny fiainanay manokana ao atokantrano misy anay ao amin'ny fiainan'ny fiasana, ny fianarana, dia fantatray fa ny fitiavanao no hiazonanao izao rehetra izao, ny teninao no mihazona ary ao anatin'izany teninao izany hanambaranao anay hoe fitiavana mandrakizay no hitiavanao anay. Misaotra tompo fa na miovaova sy tsisy azo ianteherana ary ny zavatra hitany maso dia ianao kosa tsy miova. Amin'ity anio ity izahay Jesosy manoloana ny fahatsaranao dia te hifony eto anatrehanao. Te hifony ao anatrehanao fa betsaka ny zavatra tsy mahamendrika anay rehetra. Fa na niantso anao ny anaranao range tsy mahamendrika anay tompo. Te hifony aminao izahay ny amin'ny tsy fahatanteranay amin'ny fanarahana anao. Te hifony aminao izahay tompo fa matetika rehefa midona amin'ny rindrina ny fiainanay rehefa misy zavatra manahira-tsaina be zay matetika vao mahatadidy anao. Rehefa mandeha ilay fiainana dia ohatrany tsy tafiankina aminao izany izahay. Hifonana aminao izany tompo. Hifonana aminao ny toe-po tsy araka ny sitraponao rehetra, aty anatinay tsisy mahita, mety avy eo ivelany eo, tahaka ny hoe masina, tahaka ny hoe mpanompo be anao, fa ny anatina ihany. Indraindray misy filana sitraka amin'ny olona, misy filana voninahitra, filana ny reakizao fiainan'izao fotsiny ka hitosika manosika anay. Hifonanay aminao izany. Mifona aminao mihitsy tompo any amin'ny toe-po tsy araka ny sitraponao rehetra ny anatina ihany. Manana toe-po maloto izay matetika. Mifony izay tompo fa matetika dia tsy mahita afa-tsy ny zavatra ratsy eo amin'ny manodidina anay izahay. Tsy mahita afa-tsy ny zavatra ratsy eo amin'ny fiainana. Hifonanay aminao mihitsy ny tsy fahaizanay mankasitraka aty anatinay aty. Hifonanay aminao ny fahateren'ny sainay tsy miti ny hafa tahaka ny hitiavanao ny hafa. Mitahiry mangidy aty anatinay aty. Indraindray tsy fanaininay akory dia tafajanonao anatinay ao ilay mangidy. Hifonanay aminao izany Jesosy. Mifona ny amin'ny solomaso mainty hijerenay ny zavatra manodidina nefa kay tsy fijerinao izany zavatra izany. Izany fomba fijery izany. Mamelanay Andriamanitra. Mifona ho an'ny fonay tsirairay avy izay. Mifona ho an'ny ankohonanay izahay. Jesosy, tsy araka ny sainay ny zavatra rehetra nandeha tany anatin'ny sainy zanaka, ny vady, ny dada sy neny, ireo raita-po aminay ireo. Mifony izay tompony amin'ny toe-po tsy mifanaraka amin'ny sitraponao rehetra. Misaotra tompo fa fantatray fa mamela heloka anay ianao. Tonononay amin'ny anaran'i Jesosy nivavaka. Amen. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Tu
Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre, qui l'amènera jusqu'au bout. Oh, tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Merci Jésus, merci Seigneur. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, nous t'invitons et tout pourra. Na na